eo anatrehan'izay rano izay dia tsy mitsahatra manome sy manampy ny heritrabona ary zareo avy eo anivon'ny BNGRC. Araka izany misy ny fandraisana andraikitra tanterahan'ny BNGRC sy ny ministeran'ny mponina ho fanampiana ireo tsy manan-kalofana toy ny eny Maroro sy ny eny Akato. Miisa 300 ireo trabona ety Maroro Akato misedra fahasahiranana goavana ny olona mipetraka amin'ity toerana ity. Omaly alina no nafindra toerana Vojomaika amin'ny tranolay na tante izy ireo, mitantara ny renim-pianakaviana iray. Any ambany atsimo zany izay dia nanomboka tao aorianan'ny taom-baovao ny avy foana ny orana dia nanomboka tamin'iny niakatra foana ny rano. Dia tamin'ity faran'ity zany izay ny tena nijaly be. Iny tena nampijalanay ity tamin'ity taona vaovao ity. Nanomboka tamin'ny maly izao tamin'ny 12 sasany alina nisy ny antsy tany hoe mekara dia niakatra taty zahay. Tena rano be tonga ny trano atsaty amin'ny lohalika anay zany ny rano atsany netana mitsingevana daholo. Dia tsisy atoriana moa ny zazakely ihany zany ny azo vonjena dia netana navela fotsiny. Nandray ny andraikiny avy hatrany moa ny Bureau National mitantana ny loza voajanahary na ny BNGRC sy ny ministeran'ny mponina. Tsy tara moa zany ny BNGRC eto koa ny ministeran'ny mponina namonjy ny olona taty amin'ny toerana anaty tante raha vao naheno omaly tamin'ny alina no ananganana an'ireo tante ireo midiky zany fa tsy mamela ny vahoaka ho irery zany ny fitondram-panjakana izay tariny ny filoham-pirenena dia nanatitra zavatra ilaina amin'ny andavanandro, vary, menaka, voamaina sy ny sisa ka mbola manentana ihany ho an'ny vahoaka ity antoerana zany mba tsy dia anorona trano amin'ireny toerana iva ireny satria raha vao manorana 2 andro 3 andro fotsiny ny andro dia efa miakatra ny andro zay ngamba mba fanentana. Nidina teny an-toerana ihany koa ny ministry ny mponina nitondra fanampiana sy nankahery ireo trabona. Raha mahita zany ny voina maso vahoaka ety amin'ny faritra Akato Maroro ny tenako moa zany tamin'ny alina efa tety ihany fa tsy dia nisy azo atao satria tena alina be ary le toerana lalovan'ny olona zany sarotra dia sarotra ny hiakatra ety tanety ety dia mbola ny mitsidika fotsiny vitanay tamin'ny alina dia nanome fanampiana kely kafe fa zao maraina zao zany fitondram-panjakana efa reo moa nety ny ministeran'ny atitany miaraka amin'ny BNGRC izay ao anatin'ny BNGRC ihany koa aloha ny ministeran'ny mponina fa nitondra fanampiny kely zany izay mba hoentina anatsaratsarana kelikely kokoa ny fipetrahan'ny olona anatin'ireto tranolay reto indrindra amin'ny resaka fidiovana dia nentinay ao zany savony sy sirop anadiovana ny rano mba ho azo sotroina dia eo koa ny odimoka satria anatin'ny fotoanany orana zao tsy loazan'izay mety fiparitahany aretina tazomoka dia fanampin'izay zany dia mijiro entina nazavana n'ireo tante ireo satria mazava ho azy moa fa ny herinaratra tsisy ao anatiny kalabozia dia mety apity 12 ka izay zavatra izay zany no fanampiny kely avy aty amin'ny ministeran'ny mponina amin'izao vaninandro androany zao hoe hiatrehana ny zava-mitranga avy hatrany. Nisy ihany koa raha ny fantatra ny fijerena ireo trabona amin'ny toerana hafa toy ny any Ampitatafika sy ny eny Anosizato.